Inona indray ary izany atao hoe fifanajana amin'ny soatoavina malagasy. Ahitantsika ny fototeny hoe aja midika hoe manome lanja, manandratra. Ahitantsika ny matoan-teny hoe manaja, manao fihetsika sy teny manome hasina ny hafa. Ny fifanajana dia soatoavina mampitsangana ny maha olona. Izy no fototry ny fitoniana, fandeferana, fandriampahalemana ary fifanarahana. Izany hoe mila mahay miresaka sy mifandray amin'ny hafa ianao, manome lanja ny maha olona. Tsy mandidy ankeriny, tsy manisakisaka, tsy manambady. Mahay manaiky ianao fa samy manana ny lanjany sy ny hasiny ny olona na ambony na ambany. Ny fifanajana dia foto-kevitra irenan'ny fitondrana mirindra sy fiarahamonina milamina. Raha eo amin'ny sehatry ny fanjakana izany dia fitondrana mankatoa sy manaja ny zon'olom-pirenena. Ny vahoaka kosa dia tokony manaja ny lalàna sy ny andraikitra ary ny ravitra. Fifandraisana mifototra amin'ny mangarahara sy ny fiainoana. Politika maharitra miorina amin'ny fitokisana sy fanajana ny maha olona. Fifanajana no mampiorina fahamarinana toerana, manakana herisetra ary manamafy ny firaisam-pirenena.